Manam-pahaizana sy manam-pahalalana ny gasy ny ankabeazan'ny mpitondra gasy fa tsy lalim-pahaizana ary tsy lalim-pahalalana. Zay ny antony tsy mampandroso atsika hatramizay ka hatramizao. Bonjour les amis, bienvenue aux inconnus et sans rancune pour les ennemis. Bon, araka ny lazaiko teo ny antony tsy mampandroso atsika hatramizay ka hatramizao tompoko de satria ny ankabeazantsika rehetrarehetra ny fandimbindimby teo na ny ministre zay tondroitsika ho lasa hitantana ny se inona moa ty ny secteur ministériel dia olona manam-pahaizana certes, olona manam-pahalalana certes, fa tsy lalim-pahaizana sy tsy lalim-pahalalana. Ary ny olona tsy lalin'izay dia mikritika foana na ny olona efa vaovao napetrany teo zareo ihany nanongana azy zala am'izao fotoana zao tadiavin'izareo aongana an'izay Mikael nefa zareo ihany nanongana nametraka azy teo de io nzay kritiken'zareo le izy ry matavisany moa mazava ho azy ny tiako tenenina am'izay satria reny olona reny manam-pahaizana sy manam-pahalalana fa tsy lalim-pahaizana ary lalim-pahalalana ka tsy afaka manome solution constructive izy fa de misebase foana amina resaka kritika. Ary rehefa mahazo fitondrana an'izay moa izy de tsisy zavatra azony atao sahala amin'ny ministre ny fitrarana zany na razara-piera fa de kritika foana no atao. Ary nefa ny solution misy eo ankaikin'ny zareo fa tsy hitan'ny zareo fa de kritika foana focaliser amina kritika ny zavatra atao. Satria manam-pahaizana sy manam-pahalalana nareo fa tsy lalim-pahaizana ary lalim-pahalalana ka hanika rehefa eo amin'ny fitondrana nareo de tsy mahita zavatra tsy hitanareo le solution manodidina anareo de lasa démuni nareo zany tsisy zavatra azonareo atao fa de manenjika an'le olona foana. Inona kay no atao hoe manam-pahaizana sy inona no atao hoe lalim-pahaizana sy lalim-pahalalana? Ny atao hoe lalim-pahaizana sy lalim-pahalalana tompoko de tsotra manana culture ianao politika sy ekonomika zany ary mahalala ny histoire ekonomika sy politika sy ny géopolitika eran-tany satria amin'ny firenetsika hatramizay ka hatramizao hatramin'ny tiratsika tamin'ny fanjanahantany na tamin'ny fotoanany Radama dia misy influence foana ny monde extérieur amin'ny zava-misy ao Madagasikara. Ary zay koa raha ny antony tena ngeza be koa satria adinotsika foana ny élément extérieur zany hoe ny données extérieures amin'ny analysetsika ny zava-misy eto Madagasikara. Ka izay no antony tsy mampandroso atsika. Raha tianareo porofoko le izy de zao ho an'ireo eto tsy mbola eo amin'ny fitondrana aloha zay mikritika lava jereonareo zay mikritika foana ary zareo mikritika an-javalimbanana, mikritika ny radionaromampiana, mikritika ny André Rajoelina zao nzay mikritika ny Mikael raha matavisany zany matavisany aty andafy aty fa nay kritika na tsy kritika nenareo tsy manova zavatra zany satria nareo tsy lalim-pahaizana tsy lalim-pahalalana de se contenter foana am'le kritika fa zany hoe tsy manova zavatra zany ouiny karana mangohoka reny ouiny vazaha mamitaka atsika mais ça change quoi? Ça change rien du tout. Donc à un moment donné mila ovao ny mindset nareo. Ça ne va pas changer. Ary zara mieritseritra fa tian'zareo nareo mandeha mikritika io satria izy cause toujours izy fa zay mamoaka volamena tsokosoko mamoaka ny karana zany ny Sri Lankais mamoaka ny safira ny tsokosoko ny vahiny sasany mamoaka ny vanille sy mamoaka ny zavatra ny tsokosoko ny vatososy rehetrarehetra de mikritika foana tsika cause toujours izy zay ny ataony Colis hoe la démocratie c'est cause toujours et la dictature c'est ferme ta bouche. Donc hoe zareo manan-karena sy manambola be manareo tany Madagasikara de izy hoe cause toujours faites votre démocratie critique ka avelan'ny kritika le olona tsy ao amin'ny fitondrana zareo amin'ny fitondrana anzay zay ny kritika teo taloha de tsy mahita zavatra hazo atao ampandrosoana ny firenena satria se focaliser am'le kritika foana ray zay satria tsy lalim-pahalalana sy lalim-pahaizana izy de mikritika sy manenjika le fitondrana teo taloha foana au lieu de hanatsara sy ampandroson'ny firenena zay ny tokony ataony me koa tanako ngeza be nareo
momba ny fidèle Razarapira fidèle Razarapira convoquena le madame mpiasa ny Jirama tao amin'ny assemblée de mipalapalany daholo ary mipalapala foana manko zany ny ataony Razarapira tsy manova zavatra zany monsieur Razarapira tu peux parler 1000 fois 2000 fois mais ça ne change rien du tout toy ihany ny business ny olona satria tsy hainao ny zavatra atao satria focaliser loatra ny eritseritsao amle critique fa tsy focaliser any amin'ny solution ny anton'izay satria tsy maîtrisenao tsy lalim-pahaizana ianao manam-pahaizana ianao sy manam-pahalalana fa tsy lalim-pahaizana ny solution tokony nataonao zany ohatra de zao convoquenao le karana mitantana ny Jirama sy manodikodina zavatra rehetrarehetra le karana mpanodikodiny zavatra rehetrarehetra ao zany ohatra sy ny karana rehetrarehetra nefa anao ko précisena tsara ny précisena zany fa ny karana sasatsasany zay mpanodikodina zavatra rehetrarehetra ao convoquenareo ao amin'ny assemblée nationale la velao izy teny eo amasiny assemblée nationale raha tsy tonga izy de pénal zay gadrainy izy pénal zay raha mahalalalalalalpahalalany nareo tokony fantatrareo zay raha tonga anzay izy de tsy maintsy teny sous serment izy ary raha mandainga izy de pénal ihany koa de eo moa tsatsaranareo azy fa tsy critiquenareo izy tsy manova zavatra tsy manova zavatra sara amizay koa madame Fanirisoaerinay miazakazaka manenjika an'le volan'olona naodikodiny mpitondra teo talohany andafy makany Suisse hono izy de makany Qatar any Suisse ve no andehananao hitadiavanao n'le vola zany Suisse zany ane any ny fametrahan'ny olona rehetrarehetra zay tsy mazavazava fihetsika rehetrarehetra ny volany activité financière ny tena ataon'ny Suisse ary ny Suisse ny antony mahatonga anazy zay tsy hoe izy mangalatra na tsy mangalatra tsy trano le resaka fa izy hoe neutralité helvétique dio tsara zay neutralité tsy raharahinay izy na mpangalatra ianao na tsy mpangalatra apetrao aty aminay ny volanao de ino ny anaovany activité financière io ny activité principale ny Suisse de ny vola ampiasaina amin'ny alalany famindramam-bola zay na ny assurance na ny action sy ny karazany activité boursière de ny volany amin'izay ve no omeny anao tsisy vola ko azonao zany any Suisse de nininy azakazaka any Suisse mandeha any Qatar koa izy Qatar ave Qatar ny mpanao resa-bola koa ny azo ny tena activité any ka na oaiza anao na oaiza raha tsy manana an'izay culture zay ianao ka hanenjika an'le volan'olona any ivelany any tsy ho tafavoaka mihitsy ianao madame Fanirisoa zavatra tokony nataonao de arak'izay teneniko zay pénal ho le olona raha antsoinareo le olona ao Madagasikara zany tsy manam-bola be sy manao zavatra tsy mazava ao be de be ny zavatra tokony amboaritsika ao aloha ny atsara ao sy atakevy ny mpanao risoriso rehetrarehetra ao fa tsy hanenjika ny zavatra tsy ho azonao mihitsy ny vola efa any andafy sarotra ny azahoanao an'iny raha tsy hoe efa matandaka tsara tsika angambany économiquement de afaka miteny sy mibetroka ny vazaha koa de hoe avereny ny vola sy raha zany tsy amena ihany nareo fa mbola tsy afaka mibetroka tsika tsisy olona anome volanao ny any andafy any ane zao tsy sara ny Frantsa ohatra tsy mbola tafavoaka an'izareo mihitsiny manao mivalider ny projet budgétaire nataon'ny gouvernement satria tsisy vola zareo mazava ho azy koa amy resaka notation ny Fitch sy ny notation ny SMP sy ny karazany le agence de notation financière rehetrarehetra reny ny hena de ny hena ny note ny lasa tsy triple A plus tsony zareo fa double A angambany raha tsy diso zay na atsotra mihitsy na ny Britannique io na ny Allemagne io na ny Frantsay zany hoe tsisy vola ko azonjareo indramina tsony amy marché financière ka ny volany am'zareo amizay ve no ameny anareo tsy possible zany madame Fanirisoa nodi anao de amokafy raha tena manana an'le culture anao sokafy ny information judiciaire hoan'ireo karana sasantsasany manodikodim-bola reo satria be de be any vo cité any ivelany any zareo fa hoe misy famotsim-bola natao am'zareo misy an'le hoe offshore leaks sy Panama Papers be de be ny vo cité amin'ny anaran'ny zareo vo cité ao antony ray anokafanao information judiciaire zay zao ohatra hoan'ireny olona reny
fa tsy sokafanao ny information judiciaire ahafahana makan'ireny reny na ampinao koa ny député miaraky nareo de convoquena le olona ao amle resaka hoe enquête parlementaire de ampiarinao ny lalàna satria pénal hoe izy raha tsy tonga any amle enquête parlementaire miseho vatany amin'ny parlement eo invitenareo ny mpanao gazety de mamolavola lalàna koa ianao hanatsarana an'izay zavatsy zay isamborana an'ireny olona mpanao hodikodina reny fa tsy manenjika an'le vola any ivelany any ianao aloha de nahakivy ihany satria zavatra koa ny atahoako manko na ianao voateritery de raha voateritery ianao antsoiza hay nous sommes là on va s'entraider madame na ianao angamba ny voky de natory tsy de mino loatra an'izay fa zany hoe angambany voateritery ianao fa zany hoe koa raha tsy antsoinao ny olona manana compétence iara-iasa aminao tsy ho tafavoakanao io ianao reky tsy hatafavoakan'io ka zay ny teneniko anao madame Fanirisoa satria fijeriko anao tsy de manana an'le inona moa ty izy tsy lalim-pahaizana zany ianao sy lalim-pahalalana raha lalim-pahaizana sy lalim-pahalalana ianao tsy niteniteny foana tam'le resaka maramila nataonao tamy 2018 iny de mbola naverinao ndray le izy am'le resaka prime ministre lazainao fa hoe mpanao risoriso sy ny karazany tokony tanjotanjona ihany ianao raha tena lalim-pahaizana sy lalim-pahalalana azonao am'izay le toerana de mifitsaka tsara ianao izy iny ane rehefa nijereko tena nanao an'izao sy zao fa tsy de zay loatra no niteneninao izy fa nanodikodim-bola atao amikinatra ianao miteny azy fa tsy zay donc matoa ianao miteny ho zavatsy ohatry reny satria ianao tsy lalim-pahaizana sy lalim-pahalalana manam-pahaizana sy manam-pahalalana ianao fa tsy lalim-pahaizana sy lalim-pahalalana ka zay sy zay le izy rolongomao fa lava ny resaka fa zao fotsiny teneniko anao raha tsy olona lalim-pahaizana sy lalim-pahalalana no apetsaka eo tsy anjoso mihitsy io Madagasikara na le resaka manova rafitra faranako amty le izy fa iny koa malaza am'izao fotoan'izao le resaka manova rafitra tenenina sanandro iny rafitra inona ndray moa movany eo raha jerenao tsara iny constitution quatrième république iny tsara de tsara iny saingy ny fampiarana azy ny tsy nety ary tsisy rafitra niova faran'izay niova be de bien raha tsy tamin'ny amin-dratsiraka nova indratsiraka daholo ny rafitra rehetrarehetra fa saingy zao tsy tafavoaka le izy ka tsisy rafitra ovaina zany tsony io ameliorena le izy ary surtout halaliny lalim-pahaizana nareo mitondra an'le izy fa tsy amin'ny herinala ny fahaizana fotsiny zany hoe ny fandaliana-pahaizana sy ny fandaliana-pahalalana de hoe hainao ny zava-misy eran-tany am'izao fotoan'izao hainao ny tantara misy momba ny économie sy ny histoire sy ny culture de hainao koa ny zava-misy eran-tany amy resaka géopolitika de ampiarinao amy contexte malagasy iny de iny nitondrasanao amy firenena ka zay sy zay le izy rolongomao ho iaho lava ny resaka fa de amy manaraka manao misimisy fa zay mbola averiko fanondrony fanoteny ny fahaefatra fanodininy fa raha tsy olona lalim-pahaizana sy lalim-pahalalana no mitondra ny Madagasikara tsisy zavatra tafavoaka omenareo olona manana doctorat double doctorat triple doctorat mila tsy raha olona lalim-pahaizana sy lalim-pahalalana zany tsy mila doctorat koa ary zay neny any andafy any tsy voatery mitsary doctorat zany olona ampianatra nanao an'izay nanao recherche fa raha olona hitondra fanjakana zany manana bac plus 4 fotsiny ianao ohany na bac plus 3 na bac koa ny aho fa miny ianao lalim-pahaizana sy lalim-pahalalana fa allez licence angambany fa tsy exagérena sady licence zany olona afaka mianatra manao autodidacte ho an'ny tenany manokana zay no atao hoe officiellement amle olona manana licence maintenant na manana bac ianao afaka manao autodidacte koa de mandalo pahaizana sy mandalo pahalalana de zany olona zany tokony hitondra ny Madagasikara tompoko misaotra betsaka anareo fa manaraka manao misimisy ciao